Manolotra ny arahaba omba pirariantsoa ho atsika rehetra ny tokantrano any indray makasitraka anao tokoa izay mampiatrano an'izay fandarana zagasy izay ao anatin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao indray loha hevitra vaovao indray tahaka ny mihazatra no menay anao isan-kerinandro ao anatin'izay fandarana izay ary ny tenako ihany koa no manolotra anao an'izay fandarana zagasy izay loha hevitra vaovao ihany teo satria dia makasika ny kabary indray no resadresantsika aminao sy hoentinay aminao ato anatin'izay fandarantsika izay amin'ity androany ity manina tokoa moa no hoe kabary no hoentina aminao satria dia maro ny tanora amin'izao fotoana ny taranaka faramadimy no tsy mahafantatra intsony hoe ina no tena mahazava-dehibe an'izay kabary izay, ina no tena hevitra fonosiny ina no votoatiny ihany koa sy manodidina n'izay kabary izay avokoa izay ara no hoentinay aminao ao anatin'ny fandarana amin'ity androany ity dia manasa anao tokoa izay anaraka hatramin'ny farany. Ny kabary ihany koa moa dia anisany mampiavaka antsika, anisany maha-malagasy maneho an'izany hoe malagasy tokoa isika satria dia ao anatin'izay fikabariana izay tokoa ny ahitantsika ny fomba fiteny maro samihafa, ny ohabolana sy ny oham-pitenenana, indray ihany koa ny fitafy sy ny fifanajana izay hoentsika rehefa manatanteraka n'izay kabary izay. Ho arahantsika avetrana satria dia tsy ampiandrelanareo tokoa izay hoe takitaky ny ahoana iny ny tena hevitra sy ny zavatra tsara ho fantatra ao anatin'izay kabary izay. Manaraka eo tonga dia omena anao avetrany ny sombitsombina n'izay kabary izay mety ankafaliana na ankaratsiana fa tonga dia ara avetrany arandao. Ny kabary dia lahateny atao amin'ny feo avo ka entina ampitana afatra ary ravana amin'ny haiteny sy ohabolana maromaro. Maro karazana ihany koa ny kabary satria dia maro tokoa ny afatra tiana ampitaina. Anisan'ireny tokoa ny fampitana arahaba izay ambara amin'ny teny tsotra hoe kabary fiarabana, ny firariantsoa isan-tsokajiny, ny kabary ampanambadiana ihany koa izay ahafahana mafay ny kabary rehetra ny fahaizana azy. Misy karazany roa lehibe araka izany ny kabary dia ny kabary ankaratsiana sy ny kabary ankafaliana. Ny kabary ankaratsiana toy ny famangina amin'ny fahoriana, ny fisaorana ampandevenana, ambohitra, ampiangonana ary any ambony fasana sy ny sisa. Ny kabary ankafaliana kosa indray dia toy ny kabary ampamadihana sy amin'ny fanambadiana ary ny maro isan-karazany ihany koa. Raha fehezina ary izany dia ny kabary dia lahateny atao amin'ny feo avo manoloana ny olona maromaro izay voaravaka amin'ny endrika kanto izay manaraka hatrany ny ravitry ny kabary. Ireto avy indray ara ny endriky ny kanto ny kabary toy ny ohabolana, ny oham-pitenenana, ny haiteny, ny teny soratra masina, ny tononkalo, saina ary ny saina azo tampoka sy ny sisa. Ny kabary dia voarafitra toy izao ihany koa. Amin'ny ankapobeny dia manana zana-drafitra efatra raha toka kabary tsaotokana. Raha kabary famalina kosa indray dia misy 5 izany. Ireto avy indray ara no fepetra tsy maintsy arahana rehefa hanatanteraka n'izay kabary izay dia misy ny fitarihan-dresaka, ny azafady sy ny fialatsiny, ny asina sy ny arahaba ary ny firariantsoa, ny fampitan-kafatra ary ny farany dia ny fehi-kevitra na fanaovam-beloma. Ity indray ara no ohabolana izay atolotra anareo mahakasika an'izay hoe kabary izay. Teny diso tsy mba kabary, minambary aza misy latsaka, teny zato kabary arivo fa ny marina tokana ihany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny rapadango ny tompoko mahakofina, ny telo moka mahakenta, ny telo kiafatra kosa mahabe kibo. Eto ary dia tsy adino ny afatra eo ray aman-dreny dia ny fanaovana azafady rehefa hiteny. Manao azafady manembana ary tompoko lahy, manao azafady misalovana ary tompoko vavy raha toaka handahatra. Fa handahatra mba hanandratra ny soatoavina malagasy izay tsy totanela nefa koa tsy ho vasiky ny vao. Miala tsiny ihany koa fa ny tsiny dia manaiky tandro tahaka ny dinta, tsy manatandroka fa manoto, tsy manambava fa manaikitra. Miala tsiny areo tompoko lahy, miala fondro ary ao tompoko vavy, miala saloy fito ihany koa. Ao anatin'izany rehetra izany no anolorako ny asiny ho andreo andriam-panakasina isan'ambaratongany
omekasy miambonahitra ary ireo andriampanana izany manarak'izany ny miteny tsy miaraba hono na mantezitra ny araba tolotra antsika ary dia araba nataona dama faharoa teo Mahamasina ny 13 volana septambra taona 2027 izay nanao hoe izao ary tompoko lasy tompoko vavy fa avy miaraba nareo aho araba nomen'Andriamanitra ny hitsiny tsy maty fo amaneny ianareo fa notain'Andriamanitra ka veliko fakahita isika rehetra irariana arak'izany mba ho salamatsiarofy isika ka ho tratrantitra izay ary no ela tompoko ela tsy andro maika nefa tsy maintsy nodiavina fa nahafoiny atody nahavorony elatra isandratana ahafahana miditra amin'ny faindohan-draharaha amin'izao vanim-potoana diavintsika kehitriny izao ary dia rivotra tsy maintsy iainana amin'ny fanatotoloana ary lalana tsy maintsy izorana ny fisokafana amin'ny firenena vahiny mba ahafahana mifaninana sy mifanerasera amin'ny firenen-kafa ary dia tokony ahiteny vahiny isika kanefa na dia izany aza atao toy ny valalanam-bo na atao akilabao ny teny-drazanao sy ny fomba amam-panao anao ny adala tokoa mantsy no manara-lamba ny fanendry kosa mitena sy mitondra mianjaika ny teny sy ny fomba amam-panaony ankafaliana ary no anolorana ity rakopeo amantsary ity rakopeo mantsary izay fampianarana mikabary mari ketona nefa fa ny kabary dia ravahana tsy anjery fa tsy atao tsy anjery izany hoe ny rafitra sy ireo karazam-pitenena tahaka ny oabolana ny hainteny ny sarinteny ny tsilalaon-teny ny tononkalo no atao tsy anjery fa tsy ny lahanteny akory manentana nao ary mba hanjoy izany hatramin'ny farany teny-dakamena teny nandrina ka maivaivay vita aryzay ny an'Andriamatoa fa mba anjarako indray manao azafady ihany koa aho manatitry ny fialatsiny manolotry ny araba sy ny asina ary ny firarintsoa ny azafady mantsy dia tendava manitsana vito ny fialatsiny safando mananjary ny dia ary ny araba sy ny asina ary ny firarintsoa no sorodoan'ny lalakomba katsangy eto dia tsy ho lava sazy teny aho sao nitsaky ny efan'ny omby sy andin'ny efan'ny angady fa ataoko tahaka ny tsokafon'ilay mpiangady koa izy ty tonga dia miritana ndeha ary sy kiditra avy hatrany amin'ny lesona omba mpampiarana tompoko lahy izy tompoko vavy ny zandry modiko zokony ny tompoko matahotra mitondra teny ary zokony modiko zandriny matahotra mitondra entana izao zay mijoro eto kosa kehitriny tsy zandry matahotra mitondra entana na zoko matahotra mitondra teny fa noho ny teny tsy fansena noho ny entana mafampatorana noho ny teny natao laniera ary noho ny voninahitra ifanomezana dia fonondry tompoko la alatro ny teny ka alatro nomendry tompoko vavy arindrako ny teny ka arindrako teny menaka mahasolanga fa raha tsy nomena dia mahatsoko nomeny fianakaviana manontolo ahy amboninahitra nitondra ny fitenenana ankehitriny ary raisiko ampanetrehtena koa manao azafady ao tompoko lahy manao azafady tompoko vavy tsy niteny disy mety ambarako eny nefa nanaovako azafady fa voninahitra reo manoloana ahy satria tazako eny ray aman-dreny tompony teny tony ny amponga volamena izy ireny miondrika voninahitry ny tany mitraka fahazavan'ny lanitra nahavita trano tsy very anarana nahavita fasana tsy very faty eo koa rosokom-poto ray tsy eloava mandeha tsy salvan'ny teny andimbiny anarandray raha pitso ela ny vezivezena ka maro zava-pantatra eo ihany koa mitovy saranga amin'ny tena angady manga tsara ofana tsy mifidy tany trandrahana omba labe vozona tsy mifidy tany edina avanana loatra mifandahara-teny ka tsy azo itenena ambolany rimbona ary tsy menatry ny anebaka raha misy teny mifanombodia eo koa reo zandry zanaka sakely miajoro sandro mitrakondro sy lofo dimbin'ny ala kolokolo dimby mivady tsiry dimby mifelana ary indrindraindrindra ianareo andriam-bavilanitra zay niko atao aparafilajana nefa faratapony amin'ny voninahitra kibony toerana kitapony finosana loha ranona olombelona hitena manoloana amin'ny voninahitra zany rehetra zany leo tompoko ka tsy maintsy manao azafady zay no ela tompoko lahy zay no ela tompoko vavy ela tsy nylova-potsiny fa savaranonando manazary ny dia sy voavaravarana idirana amin'ny atin'ny trano vita nitsakany sy andavany fa mola volanany taolam-balony ny ray aman-drenitsika vita ntsakany sy andavany ny famonosan-damba ny ray aman-dreny ray saretsaina raha reo ankohonana kely reo fotsiny ny samempisomempisepoteto tsy navelanareo rery nefa izay fa tonga ianareo tsy nalavy tany sanatria tonga ianareo tsy kely nasesiky ny tahotra na lehibe nasesiky ny enatra
nafandraka nasesipively na angady mondry nasesiky ny zarany fa tonga ianareo nasesiky fitiavana ka hoe miteninay manakavy mbola hoe lehibe ianareo ka tsy azo atelina fa raha zao ataonareo zao sitraka telina mamy tokoa raha mamy kanefa sitraka ohatry matory tompoko kavaliana raha mahatsiaro kanefa na tsy voavaly ny menakavy ary ao Andriamanitra manakare-pahasoavana omba sy hita ary amaly fitia atsika tsirairay aby manaraka izany mitodika manokana amin'reto valala fiandro fasana inona tokoa moa zany hoe tsy voainy mpasana zany ka mitodika aminareo valala fiandro fasana ianareo no nanana fianakaviana voninahitra ianareo no menako isora mahamandina ianareo ny hanikoany mahavoky ka mariky ny hafaliana dia misy maro-pisaorana kely dia kely avy amin'ny fianakaviana kely dia kely tokoa fa ny fomanolotra mameno azy aizy tataterapera dia zay ny hoe tompoko lazy tompoko vavy fa dia makasitraka iakatelina amin'ny fandavatena sy ny fitiavana nasehanareo ingany Andriamanitra manakazay-pahasoavana omba sy hitantsika tsirairay aby ary ny firarotsoa dia mirary anareo omamo toy ny vola angidy lavitra mifaty ary engany eo ianareo tsy tafito vatona fenkahitra na ena tsino na ekandrefana na etsinanana na ena varatra engany eo ianareo raha mbola vokatra iopy atavy ho an'ireo mbola tsy manana tokantrano engany eo izy mba ho sendry zay sahaza azy ho an'ireo manizy zaza mba anizy zaza ka hoterada ka zay ny teny foy atolotry ny fianakaviana makasitraka makatelina tompoko lahy izy tompoko vavy Mope, mase, yanawe panape, sana wewe manjeni, setunga manuchna, antiajo nduiti, tuk class tuk five, yala children tu janteni, wale bena nula keli, numena rekti pitka keli, simba anjasna chifete. Kuasana tukchan tupu sentem bahasa tau ansau tambafau faru menaraksa mopera bisa canau na futenas na fulera mama tisekun mamneti mameana chafefti ciruntansi andulacha Rumbana mopera, anyat maacha, salama fatana siufunacha, anyat reta sifufacha, misacha mopera, makasita kamasera, makatela zikatiapi. Tsika tao anatin'ny fanadidina teo tokoa raha dia tena mampiseho maneho ny maha-malagasy atsika tokoa izay hoe kabary izay satria dia ao no anehoantsika ny fomba fitafy malagasy ny oam-pitenena sy ny ohabolana maro samihafa ihany koa araka ny hitantsika teo hatrany tao anatin'izay fanazavana izay dia hoe mizara roa lehibe tsara izay kabary izay misy ny kabary akafaliana misy ny kabary ankaratsiny takiny tao amin'ny akafaliana dia ao no atantsika ny ireny kabary izay atao rehefa eny amin'ny fanambadiana eny amin'ny fanokanana maro samihafa na fiarabana tratry ny taona ihany koa sy ny maro tsy voatanisa raha ny kabary ankaratsiana indray dia eny amin'ny fandevenana ny fahoriana sy ny loza maro samihafa izay ny mahakasika n'ireny rehetrarehetra reny inona sy antenaina tokoa fa dia nafapo sy nahaliana anareo tany tokantrano tany mahakasika n'izay kabary izay mamaraparana ny fandaharana ihany koa isika satria dia nanaraka tsika teo ansombitsombiny amin'izay kabary izay izay noentiny namana malagasy tamintsika
antsika ihany fa ity manaraka ity indray dia vazaha ny vahiny no hitondra antsika aneo amintsika tokoa fa tsara izany hoe kabary malagasy izany nahoana tokoa moa isika no tsy akafian'izay kanefa ny vahiny aza dia makafian'izay andao raha ho akafiantsika avy hatrany ity kabary izay nataony ity vazaha miteny gasy ity. Dia androantsika miresaka sy manazava bebe kokoa mikasika an'ireo ohabolana. Dia androany aloha izany ohabolana anankiray ihany no idirantsika androany. Dia aleo miroso amin'izay. Ay, poritra be. Ay, misy olona ve o? Efa vita ve? Soary vao manomboka ko. Ay. Tsy fa izy ve zany olombelona tsy akoranga? Olombelona tsy akohony. Tiana be mihitsy ny ohabolana satria maha-malagasy. Misy ihany ohabolana amin'ny fiteny hafa anglisy, français sy ohatr'izany fa tsy te fampiasa. Fa amin'ny teny malagasy nefa fampiasa matetika. Dia io zany sady mampimeno, mampianatra zavatra tsara le izy. Na dia ankizy kely koa afaka mandray lesona rehefa mihaino ohabolana foana. Tia indray misy klipa adaladala kely hita fa amin'izao fotoana izao maka style-ny akoho mihitsy indraindray ny olona. Inona ny ataony lahy zany? Tsy manao inona fa manao sangany akoho fotsiny. Manao sangana akoho? Fa ahoana zany? Fongatsy ianao? Tsy haiko zany. Sangany akoho zany tsy angala tsy manao lamody. Za lay tsy maharaka lamody mihitsy manao an'ilay folo ohatry izao. Izao no tena milay. Zany ve? Sa manao izy anao? Tsy olombelona tsy akoho lay se. Tsy asa tanana zany ka tsy lao manao volona olombelona ve tsy manao volona akoho? Leo zao ka? Leo am'izao. Ao are, milay lahy. Ok. Mahafinaritra kosa ny ohabolana malagasy. Ireo samy tena mampiavaka ny fiteny malagasy. Dia tsara ho dininintsika ireo ka mampiseho fanajana ho an'ny fiteny malagasy izany. Manomboka amin'izay mety hanao video misy ohabolana koa zay indraindray. Dia tianay be foana ny mihaino ny hevitra anareo raha misy tsosokevitra na hevitra na ohatr'izay. Dia asivy resaka ao ambany eo hoe inona ny ohabolana tianareo indrindra. Dia mety ho ampisainay io hanaovana ny video anay manaraka. Misaotra betsaka. Vazaha miteny gasy. Iga. Gasy. Hitantsika teo tokoa fa dia nafinaritra sy nahaliana no nahavariana no nijery an'iny vahiny iny azo isotomantsika lesona tsara tokoa izay rehetrarehetra izay hoe ny vahiny aza makafy an'izay maha-malagasy antsika izay. Nahoana moa isika malagasy mihitsy no tsy anandratra sy akafy an'izay maha-malagasy antsika izay. Tsara ny mba handraisantsika lesona fa indrindra ny tanora mahakasika an'izay rehetrarehetra izay sady tsara izay hoe maneho ny maha-malagasy antsika izay. Izay ny koa no mamarana ny fandaharantsika eto amin'ity androany ity makasitraka anao izay tany tokantrano tany izay nanaraka anay hatramin'ny farany tao anatin'izay fandarana zagasy izay. Ny fandarana no tapitra fa ny radio telenaka dia miaraka aminao eo hatrany amin'ny fandarana maro samihafa. Akasitrana manokana ihany koa ny teknisiana dia namana Clério izay nanatotosa ny sary sy ny feo tany tokantrano any dia manome fotoananao indray izay amin'ny herin'ny toy izao amin'ny fitora sasany ariva hatrany ny fandarana zagasy raha eto amin'ny fahitalavitra na ny amin'onjam-peo ihany koa dia isaky ny zoma amin'ny 10 mora ariva. Ny famerenana eto amin'ny fahitalavitra indray dia isaky ny zoma amin'ny fitora sasany hatrany. Dia mandrapitafa tompoko lahy makasitraka tompoko vavy veloma tompoko.